Topomasy eo amin'ny lafiny fahasalamana raha mipitsy no ankalazaina maneran-tany ny andro iraisam-pirenena hiadina amin'ny aretina drépanocytose misy ary moa ny hetsika maro anamariana an'izany ary misy ihany koa ary ny antso izay ataony eo anivony ONG RCDMF fanazavana hoentiny ary. Etsaka ny hetsika atao rapitso misaotra ny UEP zay nanasanay anatrika ny salon international de solidarité any Analakely izay ahafahanay mitazona stand sy manao miatrika amin'ny table ronde ny 19 et 20 juin fa rapitso koa any amin'ny HJR dia misy koa fanentana nataon'ny ONG LCDM France iarahana amin'ireo mpiara-miasa amin'ny fahasalamana manao fanentana sy manao dépistage maimaim-poana dia efa nividiny misy consommable ny réactif rehetrarehetra ilaina amafisina an'io dépistage io no nahafahanay nividina miaraka amin'ireo mpiara-miasa avy any ivelany zany no ny fiara-miasa avy any ivelany dia azo ireo réactif ireo dia ao koa ny drépanocytose zao ohatra ny drépanocytose zay ahafahan'ny malagasy rehetra manerana ny Madagasikara miantso ny ekipan'ny LCDMF raha toa ka misy ny fanantiana apetraka mikasika an'izany atao hoe drépanocytose zany dia ny numéro vert zay afaka hoatsotsika amin'ny fotoana io dia ny 034 30 80022 ny 034 30 822 dia voalohany maneran-tany io drépanocytose io marathon téléphonique dia isaorana zany Telma sy ny fondation Telma zay nahafahana manao an'io marathon téléphonique io ahafahantsika rehetrarehetra malagasy iantso maimaim-poana ahafantarana hoe inona ny drépanocytose inona ny tokony atao aiza ny tokony hitily ary ahoana ny fomba hitsaboana azy marihana fa ny information sensibilisation no antoky ny ain'ireo drépanocytaire ireo dikan'izany afaka amonjy aina betabetsika no ny fisian'io miampan'izay moa nareo amin'ny serasera dia ao koa ny festival zaza rapitaiza izay atao Antsahamanitra amin'ny le 22 juin maimaim-poana io concert io anentana an'ireo tanora ikarakara ny hoaviny ary anao ny fitiliana dia any amin'ny alliance française ny fianaran-tsoa ao i Kogana izay anao ny ouverture ny fête de la musique iarahana amin'ny alliance française izy io le 21 juin any fianaran-tsoa fa Antananarivo zany ny rapitso 19 juin ao Analakely sy any amin'ny HJR dia ny drépanocytose ny laharana ny tenen'ny madame Fleur teo dia ny festival zaza rapitaiza amin'ny alahady hariva manomboka amin'ny ray atoandro ray ora sasany any Antsahamanitra ny ONU no nametraka ny 19 juin ho andro iraisam-pirenena hiadina amin'ny drépanocytose manerana an'izao tontolo zao noho ny tiaretina tia faran'izay mahery vaika indrindraindrindra fa any amin'ny ankizy ary mamono indrindraindrindra ny ankizy koa izay mahatonga anay ao amin'ny LCDM na renjaza na tsy renjaza na fianakaviany marary na tsy fianakaviany marary manohana n'ity andro iraisam-pirenena hiadina amin'ny drépanocytose ity ary noho ny fisian'io aretina mandoza io maneran-tany voalohany aretina voalohany mandoza genetika maneran-tany izy io izay nahatonga le hoe misy ny firenena nametraka ny centre de référence any amin'ny misy azy any efa niresahana teto amin'ny TV teto Madagasikara hoe misy ny centre de référence napetraka any amin'ny any Manakary ary matetika nareo nanontany hoe fa maninona ny any satria any no zone de prévalence any zany betsaka indrindra ny tahan'ireo marary kanefa ray taona zay no nitsangana ny centre tany Manakary dia io zao ny tokony ohatrany manohana kely anay atao amin'ny LCDM sy ireo namatsy volan'le centre fa ohatrany manahirana sy sahirana io centre io satria androany mila avozina tanteraka na renina tanteraka le centre satria misy ny tsy mety ao aminy ary dia vola matapitra isan'ny maro zao no ilaina indray koa dia manentana an'ireo
tompon'andraikitra mba anampy sy andray an-tanana nio centre io ny ONG LCDM France dia nitady an'ireo bailleur hitondra ny financement ny lerabola entina hiasana amin'io centre io kanefa androany ohatra ny kely sisa dia iravany centre dia zay zany tsipy kely teny atsipy any hoantsika eto Madagasikara satria tsy rariny raha ohatra ka hoe mivelona ohatra ny taloha indray ireo olona mipetraka any ka hitotototo aty Antananarivo andeha hitsabo tena dia iezahana angambany hoe ifandray-takana sao anapiko an'izay teny voalazan'ny présidente ny ONG LCDMF madame Pascal Jeannot zay dia tiako ny mitodika manokana amin'ireo drépanocytaire manerana ny Madagasikara fa izahay ekipan'ny LCDMF dia niezaka nitady sy nangataka fiahina tamin'ireo ray aman-dreny toatoerana rehetra zany zay tratranay fa mbola misy ny fisalasalana aloha hatreto araky ny vaovao azonay ka tianay no milaza aminareo mampipita amin'ny drépanocytaire rehetra fa na inona ady ho atrehantsika dia miaraka aminareo izahay ONG LCDMF